Ny fanoikevitra eo anatrehany fanendrena izay mety ho Prime Ministre kosa indray ny fifampiresahana ihany no tokony mendanja amin'izay fanendrenan'ny Prime Ministre izay hoe Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre iray tamin'ireo candidat latsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo etsy ankilany kosa Andriamatoa Solondray dia nanambara fa tokony homenany famarinana toerana fitondrana misy amin'izao fotoana izao ary manana ny teny farany amin'izay fanendrena izay mety ho Prime Ministre ny filoham-pirenena. Izay mahatsapa fa misy atriombonana BTP ao. Ary sahatriombonana zay no everinay fa tokony ho jerevana kokoa no zay mampisaraka. Ary everinay fa olona afaka mifampiresaka tsara reo olon'ireo ny fahitanay azy aloha ka zay fampiarahana zay ngamba no tokony atao mafimafy kokoa. Ary araky ny resanay eto moa dia hoe ny malagasy amin'izao fotoana izao samy te handray anjara, te handray andraikitra amin'ny fampivoaram-pirenena. Ary zay ny idiranay ny filoha amin'le hoe firosoana amin'ny fisokafana ary indrindra ny fampihavanana. Ka everiko fa na ny ekipa totsiony mampara zay ny nanolotra olona tahaka natoa aza resampa dia za mahita hoe zareo koa mety manana fomba fijeriny amin'le hoe hampandrosoana ny firenena fa azo atao mandrakariva ny fampiresahana. Tsika eto mametraka lalàna ekena zany arahana lalam-pandrenana fa indraindray ihany koa misy lay interprétation ny lampandrenana io sahalan'ny hoe ny président dia laza stabilité alisa zava-dehibe ao anatiny eo. Fanovanan'ny kotany anaty sesety tsy hoe fanovana fa fampiara satria zao ny président de la république dia manana olona telo izy atolotra ao dia nampiara zay zo zay. Everika aloha fa efa nety le hoe fandravana ny ACC zay efa lany andro teo dia fametrahana ny ACC amin'ny endriny vaovao efa nampiditra ny quota moa zany izy dia ho avy eo zany ny quota ny Assemblée nationale, ny Sénat ary Conseil suprême de la magistrature. Ataoko fa efa zavatra tsara zay. Eo amin'ny fanendrenan'ny Premier Ministre io zany zao no andrasana aminy fa izy zany tokony hanana carte blanche amin'ny fanendrena zay Premier Ministre afaka hiara-miasa aminy satria ny programme ake no tanteran'ilay Premier Ministre. Manana programme izy ny fidianany vahoaka azy dia io zany no tanterahana ary dia averimberiny eto moa zany hoe zava-dehibe ho azy ny stabilité politique ary zava-dehibe ho azy ny réconciliation nationale.